Riavana malala, akasitrahako manokana indray ianao ny amin'ny fanaranao an'izao fandarana izao. Ary saorako be dia be Andriamanitra noho izany satria fantatro fa fandaminana avy amin'Andriamanitra izany. Fiainana tarihiny fanahy. Ny Romanina 9:4 dia manao fanambarana hoe izay tarihiny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Androany tsika hiresaka ny amin'ny hoe ilaitsika ny fanahy masina mba hahafahantsika mahatakatra ny fahamarinana. Na dia fanambaran'Andriamanitra zany, mila ny fanahin'Andriamanitra tsika mba azontsika tena mahatakatra an'izany. Andao hiara hivavaka aloha isika. Andriamanitra o Rainay any an-danitra, ianao ilay mandahatra ny andro sy ny fotoana, dia indreto zany zahay tafaraka indray amin'izao fandarana izao. Andriamanitra o, angatahako ianao mba hanatrika feno izao fotoana iarahanay eto amin'ity fandarana ity izao. Angatahako ianao mba hoe ho anilan'ny mpiaino rehetra mpanaraka izao fandarana izao amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ary dia mba hoe ho ambany fanapahana izany fanahinao zany avokoa ny zavatra rehetra izay ataonay eto, ka mba ho tsapanay androany ny mahazava-dehibe ny ilanay ny fitarihan'ny fanahy masina rehefa hianatra ny teninao sy hianatra ny momba ny fahamarinana izahay. Tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Rava malala, mbola kely dia kely ny fahatakarantsika izay zavatra efa tena tian'Andriamanitra ho atao, irian'Andriamanitra atao ho ahy sy ho anao. Izay zavatra tian'Andriamanitra ho atao eo amin'ny fiangonana, kely ny fahatsapantsika an'izany. Ary mbola tsy tokony ianona amin'ny fahalalana ivelambelana izay ananantsika ankehitriny isika ny amin'ireo fahamarinana marobe voatanisan'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Efa nanome fanomezam-pahasoavana maro Andriamanitra. Anisan'izany ny fanomezam-pahasoavana nomeny ho an'ireo mpanompony izay mandinika ny soratra masina, ary miezaka mizarana izany etsy eroa any amin'ny fivoriana tarika madinika isan-karazany, fanompopo vavahana, fiaraha-mivavaka sy any amin'ireo izay boky asa soratra maro. Mampiasa an'ireny fanomezam-pahasoavana ireny Andriamanitra, mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ny fanahy ny faminaniana Andriamanitra mba homena ny fiangonana, ilay fiangonana ny andro farany izay manana fahavalo, manana fahatezerana lehibe, mba ahafahany mitarika antsika ny amin'ny fahalalana izay tokony ho fantatritsika. Fa dia eto dia hanambara aminao fa mbola kely dia kely ny fantatsika ny amin'izy ireny. Amin'ity programa fandarana irahantsika androany ity, iriko raha mba haniry fatratra ny fitarihan'ny fanahy ianao, mba hitombo arak'izay tena farany tratra ny fahatakarantsika ny fahamarinana arak'izay voalazan'ny soratra masina. Zao ny voasoratra ao amin'ny Korintiana 1:2 dia ny 10:10. Korintiana 1:2 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy no mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. Ny fanahy masina no maro ireo zavatra efa nambara, ary io fanahy masina izay nanindromandry ny olona rehetra izay nanao fanambarana ato amin'ny soratra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra io, dia io fanahy masina io no mamantatra ny zavatra rehetra, eny ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. Iza moa izay isika no mba hihevitra hoe hahatakatra ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika raha amin'ny habean'ny saitsika fotsiny. Tsy ho tsapantsika, tsy maintsy ho tsapantsika, fa ratsy ny fanan'Andriamanitra, raha tsy ampianary ny fanahy masina isika, dia tsy hatakatra izay tena nambaran'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina. Ny Baiboly dia boky mivelatra ho an'ny rehetra ny famakiana azy, fa mila ny fanahin'Andriamanitra isika ama ny tombo-kase izay nanombohan'Andriamanitra kase ao amin'ny soratra masina io,
ahoana ny ahafahantsika milaza an'izany a, zao no voasoratra ao amin'ny Lioka 9 andininy 10. Lioka 9 andininy 10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. De hoy izy, Jesosy eto miresaka amin'ny mpianany, de hoy izy, ianareo navela halala ny zava-miafy ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ny olo-kafa de fanoharana ny atao mba hijery izy fa tsy ahita, ary hare fa tsy ahafantatra. Ry havana malala, no isika amin'ny zanak'Andriamanitra antsika, no isika izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, dia misokatra avelan'Andriamanitra halala ny zavatra izay voasoratra ao amin'ny soratra masina isika. Noho izany a, dia aoka tsy ataontsika antsirambina mihitsy ny manaiky ho feno ny fanahin'Andriamanitra, ho tarihy ny fanahin'Andriamanitra, indrindra rehefa isika mandinika ny tenin'Andriamanitra, fa tsy afaka ho ataontsika maivamaivana zany ka anatenany hoe tsy hizaka ny voka-dratsiny zany isika. Zao no vakitsika Jaona 5 andininy 7:30. Ny tompontsika nanao an'io fanambarana io, ary fanambarana izay efa mahazatra ny maro amintsika. Jaona 5 teny andininy 7:30. Dinihinareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy. Dinihinareo ny soratra masina, na hoe diniho ny soratra masina. Zay no voalazan'ny noty eo amin'ny io Jaona 5 andininy 7:30 io. Ny tompontsika zany de mampirisika atsika mba tena andinika ny soratra masina, manao ny ezaka rehetra, mampiasa zay fahamanao avy amintsika rehetra, mba hoentintsika mianatra sy mandinika ny soratra masina, ampiasaina araka izay azo atao, ny heritsaina, ny fatakarana, mampitany andininy amin'ny andininy hafa, mampitany zavatra ara-panahy amin'ny zavatra ara-panahy, mba ahafahantsika mahatakatra. Kanefa de zao aoka tsy ho adinontsika fa misy saina lalina zay an'Andriamanitra ao, araka ny voalazan'ny Korintiana 1:2-10. Ka ny fanahy irery ihany no ilay mamantatra ny zavatra rehetra, no afaka anampy antsika mba atakarantsika n'izany saina lalina zay napetrak'Andriamanitra tao amin'ny soratra masina zany. Ary zao zay manao an'izany, zay mandinika ny soratra masina eo ambany fanapahan'ny fanahy masina, ilay mamantatra ny zavatra rehetra, dia andray fahazavana mitombo hatrany izy, ary ny valisoa efa nitenen'i Jesosy eto. De hoy Jesosy hoe, satria ao ny ahazonareo fiainana mandrakizay, ary ao no manambara ahy. Ao no ahitantsika an' Jesosy, ao ny ananantsika ny valisoa mandrakizay zay omanin'Andriamanitra ho atsika. Ry havana malala, zava-dehibe ny manaiky ho tarihy ny fanahin'Andriamanitra rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ary nambarantsika hoe manaiky ho tarihy ny fanahin'Andriamanitra, zay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa raha ny tena marina, tsy hoe manaiky fotsiny io, manaiky ohatrany hoe tsy misy zavatra ataoko zany, fa de mila manaiky ny saiko mba ho tarihy ny fanahin'Andriamanitra. Zao mantsy ny voalazan'i Jesosy mikasika an'io fitarihy ny fanahy masina io. Efa haitsika tsy anjery ihany koa izy ity, fa de eto zany tsika mba miezaka kely miditra lalindalina. Lioka 1:12. Lioka 1:12. De vakitsika manomboka amin'ny andininy 7. Zao no nambaran'ny tompontsika. Ary hoy izao aminareo, mangatady omena ianareo, mitadiava de ahita ianareo, dondono de hovoahana ianareo. De toizantsika, fa zay rehetra mangataka no mahazo, ary zay mitady no mahita, ary zay mandondona no voahana. Fa iza moa aminareo zay ray rangatany zanany mofo no hanome azy vato, ary rangatany hazan-drano no hanome azy mena rano, hosolo ny hazan-drano, ary rangatany atody ny hanome azy maingoko. Ko raha ianareo na de ratsy aza mahalala hanome zavatsoa ny zanakareo, tsy maika avana ray
zay any an-danitra no anome ny fanahy masina ho an'ny zay mangataka aminy. Mazava tsara zany resaka fandraisana ny fanahy masina no resaka eto. Tsy hoe manaiky fotsiny, tsisy asa atao, pasifa, manaiky, fa misy action ezaka atao. Nambaran'i Jesosy amin'ny matoanteny anankitelo. Voalohany de hoe mangatà fa zay mangataka nomeny. De mbola nampiny amin'ny hevitra somary lalindalina kokoa ny hevitr'ilay matoanteny anankiray faharoa hoe mitadiava. Misy asa atao, mangataka ny fanahy masina, mitady ny fanahy masina. De zao no nanohizany azy hoe fa zay mitady no mahita. Ry havana malala, mila tsika tena liana mangetaeta azy io fanahy masina io, de ozy izy hoe mandondony, dondony de hovoana, fa izay mandondona no hovoana. Zany mandondony zany misy asa mpinoana goavana be ao anatiny. Zavatra mikatona mihidy ny hitanao eo, tsy fantatrao zay ao anatiny eo, tsy fantatrao zay ao ambadika eo. Alika masika veny eo sa inona raha ohatra ka alaitsika saratsaina hoe misy vavahady ngeza be mihidy zany, mihidy. De misy soratra kosa omenanao ny toromarika hoe dondony. Ny anjarantsika de mandondona satria zay no taridalana omena. Raha tiatsika no voana de mandondona. Ry havana malala, ilaitsika ny maniry amin'ny fontsika rehetra ny mba ho taria ny fanahin'Andriamanitra. Zany ny hevitra tiany Jesosy aseho eto. Fa rehefa manao an'izany kosa isika de mazava ny teny fikasana, hitarika atsika ny fanahin'Andriamanitra. Mangatà fa zay mangataka nomeny. Ary voalaza kosa hoe zay mangataka no mahazo, zany hoe raha mangataka de azo antoka fa azo. Raha ohatra ka tsy manao an'izany de fa fantatra zany ny anjarako aorinan'izay. Ry havana malala, ny fanahin'Andriamanitra dia nomeny mba ahafahantsika mamantatra ny sain-dalina izay an'Andriamanitra. Asaina isika mba hianatra ny fahamarinana, mba handinika ny fahamarinana, fa asaina ihany koa isika mba hangataka ny fanahin'Andriamanitra amin'izany faniritsika ahafantatra ny fahamarinana zany. Isika de efa mahafantatra fa miaina eo amorony mandrakizay isika. Tsy ho ela dia ho voafaritra ny anjaran'ny tsirairay avy, ny ho mandrakizay ho an'ny tsirairay avy. Ilaitsika ny ahafantatra ny zavatra rehetra zay tokony atao mba ahatonga atsika tsy ho diso anjara amin'ny lova sy ny valisoa zay omanin'Andriamanitra ho atsika. Mba ahatonga atsika ho tsy ho tratra ny fahadisom-panantenana. Maty antoko tsika raha ohatra ka tsy mahatsapa-kory ny tena ilantsika ny fanahy masina amin'izao fotoana izao, mba hahatakarantsika zay voalaza ny fahamarinana. Ny andininy faha-efatra ambin'ny folo amin'ilay Korinthiana voalohany toko faharoa ny vakitsika teo de zao ny voalaza eo amin'ny andininy faha-efatra ambin'ny folo, manamafy an'izay rehetra ny resantsika zay. Andininy faha-efatra ambin'ny folo, fa ny olona zay araka ny nofo ihany de tsy mba mandray zay an'ny fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana aminy zany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no amantarana izany. Ry havana malala, araka ny fanahy no amantarantsika an'izany. Tsy efa nampanantenantsika ny fanahy masina ve Andriamanitra? Inona no antony tsy ahatakarantsika zay saindalin'Andriamanitra napetrany ao amin'ilay arena lehibe zay ilaina trandrahantsika, de ny fianarana ny soratra masina. Misy moa olona sasany atao hoana fa mbola zay izy aloha, mbola zay ny toerana misy azy, na de nianatra ny soratra masina aza tsy de tena ao anatin'ny programany loatra, tsy de tena zava-dehibe aminy loatra. Ho an'ny olona toy izany de mivavaka ho azy isika, mivavaka ho azy isika. Fohy ny fotoana, atombotra ny andro, ary tsy hoe mivavaka fotsiny
fa zay rehetra azontsika atao mba hanampiana azy amin'izany toerana misy azy zany dia inoko fa vonona ianao hanampy azy amin'izany. Misy indray araka ny efa niresantsika teo, mandinika ny soratra masina araka izay heveriny fa hamety azy, araka ny habeny sainy, araka izay fahatakarany azy. Ravana malala, vavaka mafy ihany koa tsika ho an'ireny olona ireny. Araka ny fanahy no hamantarana ary ilaitsika ny fahatakarana avy amin'ny fanahin'Andriamanitra dia ilay fanahy izay mamantatra ny zavatra rehetra. Izaho izay miteny, ianao izay mihaino, hivavaka-tsika mba ho tena ny fanahin'Andriamanitra no ho mpitarika antsika rehefa mandinika miezaka ny halala ny fahamarinantsika. Hivavaka-tsika mba ho tena ao am-pontsika miredareda ny faniriana ho taria ny fanahin'Andriamanitra, ahafantatra ireo fanambarana ny fahamarinana izay nomeny ny fanahin'Andriamanitra, ilay fanahy izay mamantatra ny miafina rehetra. Hivavaka-tsika to. Andriamanitra o Rainay any an-danitra, fantatro fa ianao no nandamina dia afaka nanao zao fandaharana izao izahay. Efa 100 taona maro no voasoratra tao amin'ny teninao izany teny izany, ary amin'ity androany ity dia afaka nandre izahay ny tena ilanay ny fanahinao masina mba hatakaranay ny fanambarana avy eo amin'ny teninao. Andriamanitra o, ny zanakao rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao ani dia mba hanana faniriana miredareda, mba hangetaeta sy honoana ny fahamarinana, ary mba hatsapa ny tena mahazava-dehibe ny ilanay ny taridalana avy amin'ny fanahy masina, mba hahafahanay mahatakatra ny fahamarinana. Ilay fahavalo dia tena mahafantatra ny soratra masina, ary mampiasa n'izany soratra masina izany izy mba hamitahana, mba hitariana anay hiala amin'ny lalana tena izy. Andriamanitra o, ilay fanahy masinao, ilay fanahy mahery anie hitarika anay mba hahatonga anay ho afaka amin'ny fitaka sy ny fandriky ny fahavalo, na dia eo am-pianarana mpandiniana ny teninao azy. Mino Andriamanitra ho fa hamaly izany vavaka izany ianao, satria tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen.